Ny mofinaina anio atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Efa indray tafaraka aminao amin'ity zoma faha-efatra ny volana Jona 2024 ity. Tafaraka indray tsika ry havana ato anatin'ny fandarina mofinaina isan'andro izay karakarain'ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Atodranao eto amin'ity pejy Facebook ity. Handray ny sakafo zaza ho antsika anio indray ary isika amin'izao fotoana izao. Mialohan'izay dia hiaraka hivavaka isika, hametraka ny fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra. Hivavaka ary isika. Tombonandro vaovao indray Tompo no nomenao anay amin'ity anio ity. Tombonandro izay hisitrahana indray ny fahatsarahanao sy ny fitiavanao eo amin'ny fiainanay. Misaotra anao izay noho izany fitiavanao izany, noho izany indra fonao lehibe izany. Tsy nalanindritra anay tamin'ny alina iny, tamin'ny fotoana izay rehetra nitiavinay dia nitantana anay hatrany ianao ary nanolo-tsaina sy nampahery anay tamin'ny fiainanay. Misaotra anao izay satria lehibe loatra izany fitiavanao izany ary tsinontsina tokoa Tompo amin'ny fiainanay raha tsy eo ny fanatrehanao, raha tsy eo ny fitarihanao. Misaotra anao izay satria ny fanahinao masina dia efa nomenao anay mba hampianatra anay sy hanolo-tsaina anay. Ary ankehitriny dia mbola mangataka izany indray izahay mba hameno anay hanatrika feno izao fotoana izao ka hanokatra ny fonay ny sainay ny aminay rehetra. Mba ho tanlohana anie Tompo ny fonay handray izany teninao izany ary hahatahiry izany, eny, hamokatra azy eo amin'ny fiainanay. Hampitombo ny finoanay ka ahafahanay maneho ny maha-kristianina anay eo amin'ny fiainanay. Eny, ho fahavolombelonao izahay eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny fiainanay manontolo. Dia ankehitriny ary dia handray ny teninao indray izahay ka hampianaro, hatario, homey fifantohana feno Tompo ka handray izay hafatra tianao ampitaina aminay indray. Dia mitenena raha Jehovah Tompo fa mihaino izahay mpanomponao. Amen. Ny anjara mofinainantsika anio zoma faha-efatra ny volana Jona 2024. Salamo faha 120 ny andinin'ny fahavalo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Salamo faha 120 ny andinin'ny fahavalo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Rehefa hita dia vakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Mihaino ry oloko dia ambarako aminao, engane hiainao ahy ianao ry Israely eo, aza asian'Andriamanitra kafa eo aminao ary aiza mivavaka amin'Andriamanitra ny fireneny hafa. Izao ny Jehovah-Andriamanitrao izay mitondra anao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta. Atanatanao ny vavanao dia ho fenoko, fa tsy nihaino ny feoko ny oloko ary ny Israely tsy nakatoa ahy. Ka dia navelako hanaraka ny ditry ny fony izy, handehanany manaraka ny fisainan'ny tenany. Engane ka hiaino ahy ny oloko dia handeha amin'ny lalako ny Israely. Vetivety dia hampihetry ny fahavalony aho ka hamerina ny tanako, hamelo ny rafiny. Izay mahakala an'i Jehovah dia hikohy aminy ka dia haritra mandrakizay ny andron'ny oloko. Ary hampinana azy vary tsara indrindra izy, eny, tantely avy amin'ny vantilampo no hamokisako anao. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dia mbola ho ampitomboina ho amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Hanorenana ny maha-kristianina ny finoana. Izany ny lohahevitra amin'ity volana Jona ity eo amin'ny sahan'ny FJKM. Fa izao mofinaina voalahatra anio izao dia ny Salamo faha 120 ny andinin'ny fahavalo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo izay efa nivakiana teo dia andeha omena lohahevitra hoe ny tombotsoa
amin'ny fiainonan'Andriamanitra, ny tombontsoa amin'ny fiainona an'Andriamanitra. Ka hozaraina roa izany. Voalohany, ny atao hoe miaino an'Andriamanitra araka ny soratra masina. Ny faharoa, ny tombontsoa azo amin'izany. Voalohany, ny atao hoe miaino an'Andriamanitra araka ny soratra masina. Anisan'ny teny manan-danja ao amin'ny tontolon'ny soratra masina, indrindra ao amin'ny testamenta taloha ny hoe miainory oloko na hoe miainory Israely. Teny fitaomanan'ny mpitondra sy ny vahoaka ny Israely hiaino mandrakariva an'Andriamanitra izany. Ao amin'ny soratra masina ny hoe miaino dia tsy afaka misaraka amin'ny hoe makatoa. Andeny ho jerena ny Deutéronomie 7:20, ny andininy voalohany tapany faharoa, tapany voalohany vakina aminaran'i Jesao. Raha mihaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka mitandrina ny didiny rehetra. Jerena koa ny eto amin'ny mofinaina izao, eo amin'ny andininy faha 1:10 manao hoe fa tsy nihaino ny feoko ny oloko ary ny Israely tsy nakatoa ahy. Mazava zany fa ny atao hoe mihaino an'Andriamanitra dia makatoa izay lazainy. Eto amin'ny mofinainantsika izao dia mitaonantsika Andriamanitra hihaino azy, ary tena antso-pitiavana mihitsy no ataony amin'izany. Ka hitenenany hoe engany ka hihaino ahy ny oloko. Izay miverina indroa zany eto amin'izao mofinainantsika izao, ny andininy fahavalo tapany faharoa sy ny andininy 7:10 tapany voalohany. Ry havana malala ao amin'ny tompo, tsy ampy ny hoe mihaino fotsiny, fa tsy maintsy makatoa izay renao avy tamin'Andriamanitra ianao. Eto Andriamanitra dia mitaona antsika hihaino azy, ka miteny amintsika milaza hoe aza asian'Andriamanikafa eo aminao ary aza mivavaka aminy. Io dia didy voalohany nomen'Andriamanitra antsika mba ho tandremana. Koa raha tena mihaino an'Andriamanitra tokoa isika dia tsy maintsy makatoa izany, satria ny fankatoavana izany didy ambaran'izany no pirofo lehibe fa tena mihaino an'Andriamanitra isika. Ny hoe Andriamanikafo eto dia izay heverina ho lehibe no Andriamanitra. Ohatra, ny fiteherana amin'ny vola aman-karena sy ny fahaizana mampahalalana sy ny maro izay heverina ao ambony no Andriamanitra. Ka ny tena mpihaino an'Andriamanitra izany ny tena mihaino an'Andriamanitra izany dia tsy metehatra na amin'iza na amin'iza fa Andriamanitra irery no hiteherany. Fa ny faharoa dia ny tombontsoa azo amin'izany. Ny tombontsoa azo amin'izany. Ity Salamo 1:20 ity dia mampiseho tantara fifandokevitra eo amin'ny olona. Fifandokevitra eo amin'ny olona dia ny olona mihaino sy tsy mihaino an'Andriamanitra. Andenge ho jerena kely ny hoe voka-dratsy azo noho ny tsy fankatoavana sy ny tsy fihainona an'Andriamanitra eo amin'ny andininy faha 1:10 sy ny faha 12 vakina amenaran'i Jesao. Fa tsy nihaino ny feoko ny oloko ary ny Israely tsy nakatoa ka dia avelako hanaraka ny ditriny fony izy, handehanany manaraka ny fisainany ny tenany. Izany mifanarahana ny ditrany foa sy fisainana izany, fisainany tena izany, izay tonga eo amin'ny olona dia ny tsy fihainona an'Andriamanitra ary indrindra ny fankalana an'Andriamanitra. Ny vokatra izany dia famaizana mandrakizay ny miandry
ny olona manao an'izany. Raha izany no voka-dratsy ny tsy fihenoanan'Andriamanitra dia andeha hiverena ny hoe tombontsoa azo amin'ny fihenonan'Andriamanitra. Tombontsoa azo amin'ny fihenonan'Andriamanitra. Fitahiana feno no omen'Andriamanitra izay mihaino sy mankatoa azy. Hoy izy eo amin'ny 10:10 vakiny amin'ny anaran'i Jesosy: izao ny Jehovah'Andriamanitra izay nitondra anao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta, atanatanao ny vavanao dia hofenoko. Izany dia midika fa na ny ara-nofo na ny ara-panahy dia ho fihenoan'Andriamanitra fitahiana. Ny ara-panahy dia ho fihenoan'Andriamanitra fisaorana sy fijoroana vavolombelona io vava mitanatana io, izay tsy hain'ny olona tsy mihaino an'Andriamanitra izany. Ny fisaorana an'Andriamanitra dia fanaovana ny sitrapony. Tesalonianina 1:5-10 vaky toy izao anaran'i Jesosy: misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Ny ara-nofo dia hovokisany. Ny 5:10 vakiny amin'ny anaran'i Jesosy: ary ampihinanana azy vary tsara indrindra izy, eny tantely avy amin'ny vantolampy no amikisako anao. Izany hoe toloran'Andriamanitra fitahiana izay rehetra matoky azy tsy mihaino azy. Tena loharano fitahiana zany ny fihenonan'Andriamanitra. Ao amin'ny Deutéronomia 20:20 dia mitanisa ireo fitahiana maro omen'Andriamanitra izay mihaino sy mankatoa azy. Dia manasa antsika hamaky izany Deutéronomia 20:20 izany. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, Andriamanitra dia fitiavana. Tiany itsika ka taominy aisaka toa azy, satria varavarana misokatra ho antsika izany. Izany no idirany ireo fitahiana maro sesena izay omen'Andriamanitra antsika. Ho ataomina ary sika hiaisaka akatoan'Andriamanitra, indrindra eo anatrehan'izao ady sarotra hatrehantsika izao manoloana ny valanaretina izao, mba azotsika fitahiana izay efa nomaniny ho antsika. Ataovy lahara-pahameana ho antsika ny miaino sy mankatoan'Andriamanitra, dia ho azontsika ilay tombontsoa azo amin'izany, dia fitahiana feno sy tanteraka. Amen. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho amintsika ny izany teny izany. Amen. Misotronao indray Tompo noho ny teny izay nomenao anay androany tamin'ny alalan'izao mofonaina izao. Mampianatra anay tokoa ianao fa ny fihainoana ny teninao, ny fankatoavana izany dia ahafahanay mampiorina ny maha-kristianina anay satria mampitombo ny finoana izany. Misotronao satria ianao dia tsy mitsahatra miteny aminay ary mampianatra anay. Ary zava-poana tokoa ny fiainanay raha tsy eo ianao. Tsy mahefa na inona na inona izay raha tsy noho ny herinao. Ary mety ho diso lalana. Hipetraka fiainam-pelatananao ary fiainanay manontolo. Ny tontolo andro izay diavinay anio. Ny asa aman-draharaha, ny fianarana. Miverina tsikelikely eo amin'ny fiainanay andavanandro izahay rehefa avy nandalo izahay fiboana sy ny
fiatoana samihafa noho ny valanaretina izay mandalo eto amin'izao firenena izao. Dia sarotsarotra tompo, mafimafy izany indraindray kanefa noho ny herinao, noho ny fitarihanao dia andresy izahay. Ao tompo ireo mpianatra izay miverina an-tsekoly nanomboka tamin'ity herinandro ity. Dia apetraka hifehy am-pelatananao ny fahatotosan'ny fianarana izany mpianatra izany. Na dia nisy ary ny fahabangana lehibe teo amin'ny taom-pianarana ka mbola hamelona ny banga amin'izao fotoana izao. Omeo hery ny fananao masina izy ireo mba hanokatra ny sainy ka ho zaza mora ampianarina indray izay fampianarana zaza azy ireo. Koa ireo mpanabe ny sekoly izay sahirantsaina amin'ny fandaminana samihafa mba hiatrehana izao fiverenana an-tsekoly izao. Sarotra tokoa tompo ny fandaminana amin'izany satria betsaka amin'ireo sekoly no tsy maintsy mitsinjara indray ny mpianatra ary betsaka ny fiovana sy ny fahasarotana ateraka izany ary tsy ho an'ny sekoly ihany fa na ny ray aman-dreny, ho an'ny mpianatra, ho an'ireo rehetra izay voakasika izany dia mahita fahasahiranana noho izany. Kanefa noho ny indra fonao dia ampianaro izahay mba ahay hanaiky sy hankatoy ihany koa izany fandaminana izany ka hahita vokatra tsara eo amin'izany fianaran'ny mpianatra izany. Eny amin'ny toeram-piasana samihafa ihany koa tompo, eny hatreo anivon'ny fiangonana ihany koa aza dia tsy maintsy miatrika izany fandaminana isan-karazany izany. Kanefa ianao no efa tia izany fahaiza-mandamina izany ary ianao milaza fa ny fahaizana mandamina toy izany dia ahafahana mandresy amin'ny ady izay hatrehanay. Dia apetraka hifehy am-pelatananao ihany koa tompo ny fiainanay tsirairay avy. Na inona na inona toerana misy anay, na inona na inona mety fahasahirana izay ady hatrehanay tsirairay avy dia asa fela irery izay tompo fa aoka ianao no hitarika anay, aoka ianao no hanolontsaina anay sy hampahery anay amin'izany rehetra izany. Dia izany vavaka izany dia ampiarahanay amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe: Ranay io izay any an-danitra, mba masinana iny ianaranao, ho tonga anie ny fanjakanao ary atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Eo anay noho ny anona sahaza ho anay ary mamela ny elokay tahaka namelanay izay meloka taminay. Ary asa mitondra anay ho amin'ny fakam-panahy, manafaha anay amin'ilay ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Dia fiadanan'i Jesosy Kristy tompo anie hitoetra mandrakariva eo am-pontsika, hanapaka ny fiainantsika ary hampitombo ny finoantsika ka hanehoantsika ny maha-kristianantsika eo amin'ny fiainantsika rehetra. Dia raha samy finoana ary ry havana ny tsodrano izay tonoina aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe: ary Andriamanitry ny fiadanana hahamasina anareo samy ho tanteraka ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny eo amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompo. Dia ho an'Andriamanitra irery anie ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Sanaka ary ny fanahy masina. Amen.